Sehatra ny fanatanjahantena ny Brésil ny mason'ny mpity fanatanjahantena indrindra ny mpity baolina kitra amin'izao fotoana izao. Manomboka amin'ny fomba ofisialy amin'ny rapitso tokoa mantsy ny fiadina ny tompon-daka maneran-tany amin'izay sehatry ny baolina kitra izay na ny mondial 2024 miaina izany ihany koa isika eto Madagasikara satria dia maro ireo mpity baolina kitra ny mpitondra fanjakana manana ny fomba fizeriny eo anatrehany. Rampitso no hanomboka amin'ny fomba ofisialy amin'ny Brésil amin'ny fifaninanana eran-tany momba ny baolina kitra. Manana ny fijeriny mahakasika izany fifaninanana eran-tany izany ny filoham-pirenena Hery Rajaonarymampianina. Brésil izy atao izy moa tsy tia Brésil na manantena ihany izy sao dia mety ry zareo azo ny zavatra tia ka dia soatotra io baolina boribory le izy ohatrany amin'ny zavatra rehetrarehetra ihany tsy mahafantatra amin'izay tena ndresy amin'izy io fa dia tsy afenany fa ny ampanao baolina ny ekipa brésiliana dia manisy mahafinaritra zay. Manoloana kosa ireo hetsika maro samihafa izay mety hanakana amin'ny fizotry izay fifaninanana izay dia nitondra ny aiainy Ramatoa Beatrice Atala filohan'ny senita saingy mirary tokoa izy raha mirary amin'ny antontosana amin'ny antsakany sy andavany io fifaninanana io. Aloha ny fanaovana an'le mondial any Brésil zay zany fanontaniako aloha tanteraka io hoe tena zay aloha ny faniritsika mba ho tanteraka le izy fa satria zay no ohatrany mampanalina aloha hoe ahoana le fihetsiky n'le vahoaka any ohatrany misy fihetsiky tsiana be dia nefa ny le fanomanana ifakaiky tsy efa firy andro sisa dia anomboka le izy ho tanteraka le izy nizay nga manjava-dehibe angambany aloha dia ho anahy manokana satria eran-tany tsika eto Madagasikara moa indrindrandrindra ary eran-tany dia miaina n'io mondial io ka dia vavahana mafy zany ny hatanteraka azy Rampitso. Marihana fa misy délégationna malagasy manatrika amin'ny fifaninanana ny toerana. Délégationna izay tarihan'ny filohan'ny fédération malagasy ny baolina kitra Andriamatoa Amady.